fiasa tokony hoentina amin'ny anatanterahana ny fifidianana izay tokony ho atao. Fa ankoatr'izay dia araka teneninareo teo hoe manana tokoa fabetsaka ny olona mbola niona taminay na atao Frantsa na mikasika ny fitaovana izay tokony ampitaovana ny filohan-dà mikasika ny asa-dàna dia betsaka zany ireo fitaovana tokony tsy maintsy viditsika fa dia io moa tsy maintsy hojerevana ny tompona raiky teo amin'ny filohan-dà hoe inona no metimety kokoa amin'ny filain'ny filain'ny zareo mikasika an'izay hélicoptère zay. Misy ny hélicoptère mazaka olona 420, misy ny hélicoptère mazaka olona 720 ka ny zavatra rehetrarehetra zany ditinian'ny teknisianina ary afaka fotoana fohy dia ny tompona raiky teo amin'ny filohan-dà dia andeha ho any ivelany jery an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Eo ihany koa image satellitaire efa misy ihany koa ny fiara-miasa izay ho atao na amina compagnie tsy miankina na amina firenena ihany koa fa dia efa vitsy zay ny contact na ny tiona tamin'ireo tompona rehetra rehetra dia miandry izy ireo ny tompona rehetra isan-tokony any ivelany mba hafanakalo-hevitra sy jery marina zavatra tokony ho atao mikasika amin'izay image satellitaire zay fa mino fa afaka herinandro vitsy dia efa ho afaka atao na teny vahiny hoe opérationnel izany zavatra rehetrarehetra zany. So ny antoko kosa ny manendry na manolo izay hosolo tenany eo anivon'ny androm-panjakana misy fepetra tokony arahina kosa. Ny tondrozotra dia mametry fa zoa razona ataon'ireo enclave kely na antoko fifondronana politika no manendry na manolotra olona hosoloana na eo anivon'ny parlement na eo anivon'ny gouvernement. Nefa kosa ao anatin'ny tondrozotra koa dia misy milaza fa tsy maintsy arahana fitsipika sy ny fepetra izay mampisy ny équilibre genre sy ny fitenenana zany na hoe mifampitovina isa ny lahy sy ny vavy. Ao anatin'izay ihany koa ny équilibre régional volaza tondrozotra daholo zany zany hoe mba fandaja ihany koa ny fiaviana avy any amin'ny faritra ny olona izay nisolo tena ny enclave kely na vondrona politika ao anatin'ny gouvernement. Ao anatin'izay zany dia raha misy ny fikasan'izy ireo an'olony membre ao aminy no ny antoko maro samihafa dia tsy maintsy arahana ireo fepetra izay tondro ao anatin'ny tondrozotra. Saro-piaro amin'ny fiandrianam-pirenena ny Flora Joelina entitra izy ny amin'ny tsy tokony haneriteren'ny firenena hafa ny raharaha anatiny. Raha resaka politika sy famahanany krizy io izy dia efa misy ny tondrozotra izay lasa ho lalàna. Misy ny tondrozotra najoro sy napetraka teto Madagasikara hamoahana ny krizy. Ny tondrozotra metsitsika malagasy reny nanao ny hoe tianay dia tiany ataonay. Fa ny tondrozotra dia ekeny ny fianakaviana iraisam-pirenena. Ny ekeny ny mpanao politika sy mivondrona politika malagasy. Ary ny tondrozotra io dia efa navadika ho lalàna. Ka iza reny ny firenena na olona afaka anely ny firenena malagasy anova ny lalàna izay ekeny ny fianakaviana iraisam-pirenena na olona azy. Ny ekeny mpanao politika malagasy firenena izaka eo anankiray no hoe misy firenena afaka manely ny firenena hafa hoe tia ny ataovy manely ny lalàna olonareo. Zay no voalohany. Ao anatin'izay anatin'ny lalàna mikasika an'iny dia tsotra ao anatin'ny tondrozotra. Ny famelana ny olona hoe afaka milatsaka na tsy milatsaka. Voalohany aloha dia ny afahana milatsaka dia misy lalàna fe eto Madagasikara. Mahafeno ny fepetra hoe olona hilatsaka sady tsy amin'ny firenena iza na firenena iza no mandidy an'izany fa efa eo ny cour électorale spéciale manapaka sy mijery an'izany eo ny cour constitutionnelle raha izay. Fa rehefa lalàna zany mikasika an'le feuille de route dia ao anatin'ny feuille de route mazava raha toa ka manam-pikasana hilatsaka
parlementaire na ao parlementa dia manamilana intolo andro milohany fifidiana zay naraha sa misy olona moa hoe afaka manao io ataovinymbolana anday ohatra tsy misy zany ka tsy misy mifanifitenena an'izany dia fa nitsakitsana ny fiandrianam-pirenena ny firenena malagasy ary zany tsy afaka hoekitsika mihitsy zay fifanarahana malagasy fifanarahana malagasy fa tsy afaka ikely zany satria lasa miverina makany ariana ndray tsika mba tsy afaka tena vohitsakitsaka fiandrianam-pirenena mba tsy afaka tena vohitsakitsaka i Madagasikara natao ka zany ho zavatra mitranga satria tsy firenena no tokony anely ny olona hitatana sy hitondra ny firenena fa ny vahoaka malagasy no misafidy amin'ny olona zay hosafidianiny mahafely fepetra hitatana ny firenena. Mbola anatin'ny tombanezaka kosa ireo tompon'andraikitra ho ihany ny filoha raha naneho ny heviny ny amin'ny mety ho fidiany filoha teo aloha izy. Ny fivoriana nataony Zalaiko farany teo dia misy milaza fa hoe zavatra tsy voalaza dia misy ny danger na ny conséquence tsy mesurable na zavatra mety ho ateraka izany tsy fantatra hoe mitondra makaiza fikasika ny firenena amin'ny filoha teo zay efa tonga ny taony Zalaiko nilaza hoe tsy maintsy misy délégation anao ny évaluation mankaty a Madagasikara mijery ny fitezany sy ny tsy fitezany zany sy ny fomba mety manaovana an'izany ankehitriny filazana an'izany tsy vao zao le tsika aminareo hoe ohatra fa teritaona zay tsika aminareo hoe misy voto foana fa ladinena tsara fa tokony tsy mamitaka an'le olona miaraka amin'ny tena olona na raikitra mitantara anankiray milaza marina amin'ny mpiara-diany sy amin'ny olona fa tsy mety le mifampitapitaka foana ka ny zavatra misy aloha ankehitriny dia ny hoe tsy maintsy atao zay évaluation zay aiza hoaiza ny fipetraka zay évaluation zay na fankajalanjana an'izay fitezany zay zavatra anankiray voalaza. Nanao antsoavy ny filoha Andry Nirina Rajoelina tetỳ am-pamaranana ny amin'ny tokony amelana amin'izay ny fifandranitana fotoana tokony iraisa-tsaina izao ho ihany izy.